ny olombelona rehetra eto an-tany ninoninona tokom-pivavahany na firenena misy azy dia samy mahatsapa fa misy karazana ady mahery vaika hifanaovany heriny tsara sy ny ratsy eo amin'ny tontolo manodidina azy. Ady goavana hifanaovany mazava sy ny aizina, ny marina sy ny diso, ny famoretana sy ny fahafahana, ny tsara sy ny ratsy, ary ny faratampony dia ny fiainana sy ny fahafatesana. Inona reny tantara miafina ao ambadika izany to fifanoherana mivandravandra izany e? Atoko-pivavahana maro isan'izany ny Baiboly dia mampianatra fa ao ambadiky ny tontolo fizika hitantsika maso dia misy tontolo hafa ara-panahy tena misy izay tsy hita maso. Ao anatin'izany tontolo tsy hita maso izay manodidina antsika mandrakariva izany dia misy ady goavana hifanaovan'ilay mahery fo ambony indrindra sy mendrika amin'ilay faratampony amin'ny ratsy fanahy. Izao ny fanontaniana lehibe mipetraka. Izy ireo mpandray anjara fototra amin'izany ady izany? Ary taiza izy ireo? Oviana ary tamin'ny fomba ahoana no nanombohan'izany fifanandrinana manerana ny voary manontolo izany? Izany no zava-miafina lehibe indrindra ary tantara tena marina sy toa tsy mampino indrindra kanefa tena nisy tokoa. Mahakasika ny olona rehetra eto an-tany io fifanandrinana io ankehitriny. Eny, nisambatan'olona mihitsy.